Ary araky ny vaovao efa fantatritsika moa zany dia misy ny fisamborana sy fitazonana ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara eo anivon'ny faritany Toliara. Dia araky ny vaovao fantatra dia tia fiadanana ny toerana misy azy. Dia ao anatin'izay hoe fianakaviam-ben'ny antokotiko Madagasikara zay dia tonga eto zany zay mampirao politika, misy ny solombavim-bahoaka, ny mpandrindra nasionaly ary mitondra ny avoka ihany koa bâtonnet zany mijery mahakasika ny resaka lalàna manokana. Tsy resaka ny fomba sy ny antony hitazomana azy ity zay satria anjaran'ny mpahay lalàna ny manao an'izay. Fa zay kosa mijoro eto amin'ny maha-fianakaviam-ben'ny antokotiko Madagasikara zay hoe rehefa misy ny zavatra mahazo ny namana ny mpikambana indrindra fa ny mpitarika dia tsy maintsy mijoro ny antoko makahery sy mpikambana ao anatin'ny antokotiny izay. Fa ny resaka araky ny lalàna kosa dia ny mpahay lalàna ny manao an'izay mijery zay mety fiarovana na mitombona na tsy mitombona ny fiampangana ary inona ny zavatra tokony atao manoloana an'izay. Dia omeko azy ny fitenenana mahakasika an'izay mety ho fiampangana sy izay tsara ho fantatra mahakasika ny fitazomana azy amin'ny resaka lalàna. Io tamina taorian'ny fiampangana zany izay anaovana fanadihadiana azy. Ka atao anatin'izany zany dia ny zavatra tiana marihana ny antony eto zany ny tenako dia ny amin'ny mpiaro zany dia nanamarina hoe mandeha tsaka sy andavany dia ary voaja ve ny lalàna ao anatin'ny fanadihadiana satria ny fanadihadiana olona iray zany dia mazava tsara misy lalàna tsy maintsy ajaina zany dia nizon'ny olona zany izay atao fanadihadiana satria olombelona ary petraka ihany koa le hoe présomption d'innocence zany. Zany hoe verina ho toy tsy meloka ny olona rehetra zany aloha ny fanadihadiana fotsiny io atao io dia miaona tamin'ny tenako. Tamin'ny olona le izay atao fanadihadiana ny tenako ary dia mazava tsara zany fa hatreto aloha dia tsy misy ny olana zany mahakasika ny fisotran'ny fanadihadiana fa mipetraka tsara voaja tsara ny soany dia mitoy zany ny famitorana. Mikasika ny famitorana moa zany dia mbola hitoy amin'ny herinandro fa izay dia efa ambony sahady ny moral zany satria rehefa fampiresadresaka tamin'ny teo ny tenako dia amin'ny sehatry le entina fiarovana anazy dia mazava tsara zany ho anay fa ty olona zany aminay dia tokony foko anatin'ny fanadihadiana ny mahatsimeloka anazy na tsy mampisy an'le atao hoe sary zany atsika olo zany tiandrara fa tsy dina zany dia milosoma tsara ny fanadihadiana tsy misy ny olana fanambarana zahay mpikambana ato amin'ny tiko Madagasikara eto Toliara dia manao zao fanambarana zao noho ny fanamborana any Andriamatora Bezile dia mijoro zahay mpiara-mitolona aminy mpiara-antoko aminy eto Toliara eto mba hanohana azy amin'izao zavatra mahazo azy zao. Marina eto fa iny ray aman-drenina iny iny mpitarika iny dia olo manamaha izy azy raha eto Toliara no asian-teny ka mangataka an-tanandroa mba hamotsorana na hanafahana any Andriamatora Bezile mba hiverina aty an-tany fa tena mikolay ny vahoaka amin'ny Toliara amin'izao fanamborana azy zao. Tsara marina eto fa ny antokotiko Madagasikara mbola tsy miala fa mbola manohana any fanakana fanavaozana ka mangataka zay tokoko ny hanamorana zao zava-misy zao. Saotra to. Tena voatetika matetika amin'ny rano, fako, io zay andaotsika hidina aloha hiezaka hiasa dia sady mampianatra amponina. Io aloha fanentanana mpianatra amponina amin'ilay resaka fako dia izay aty amin'ny commune sy ny ministèran'ny rano no mitondra fitaovana ary mampianatra an'ireo olona ireo amin'izay hoe fanentanana azy mba tsy hanary fako zay. Tsy hoe izay miala andraikitra akory fa izay hoe izay koa mijery an'ilay hoe aiza ny tena fototr'ilay olana. Raha tsy midina ohatr'izao zay tsy afaka hitanay inona ny tena fototr'ilay olana. Ary ireo koa fampianarana ho amin'ny mpiara-miasa hoe tokony izao ny tena asa. Midintsika fa tsy any anaty birao ny tena asa. Izay mampalalana antsika,
zay no anay atao amin'ny commune n'Antananarivo aloha voalohany. Any Akanjotsika miasa fa tsy any ny birao iny za moa tsy dia tena tia birao loatra efa fantatrareo na hatramin'izay fa Akanja ihany io ny olona eny Akanja fa raha tatitra fotsiny foana nenko tsy mahafapo anahy fa za mahita koa zay tena ilaiko raha ho anahy manokana. Inona zany tompoko ilay tena fototrin-dolana raha ohatra ilay hoe zay inona zany ilay tena fototrin-dolana ohatra hoe eto-Andravoahangy? Eto-Andravoahangy dia misy fahatsetsenandreo lakan-drano maro samihafa eto. Efa ela be izy io olana efa ela be ka mitambatra dia tsy nisy nahita vahaolana foana hatramin'izay. Ezaka izay tena hitady an'ilay olana io satria ao misy fasika eo manakana ny lalan-drano dia tsy afaka mivoaka ny fako. Ary ny fanalana fasika tsy moramora. Ao koa ilay buse ao ambany eo ireo misy efa vaky dia lasa tsy voasolo tamin'ny fotoana tsisy entretien zany satria lasa vodin-tsistavanandro foana fotsiny ny asa natao hatramin'izay. Fa ezaka izay mba hitady hevitra hoe tena ahafahana manala an'izay. Izay ny antony tena vidinanay aloha hoe ndao tsika tena ampiseho tena miasa ary tsy maintsy mahita vahaolana. Zay ny ministeran-drano ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ministeran-drano fanadiovana sy fidiovana dia efa hitantsika angamba ny tatitra tany amin'ny filakevitry ny ministra sy ny filakevitry ny gouvernemanta nisy ny crédit na ny soravola izay efa eo ampelantanan'ny commune sy ny SMA commune rehetra manerana Madagasikara efa nomena an'izay hoentimana an'izay ahafahany mikarakara manadio ny tanàna. Amin'ny ministeran-drano fanadiovana sy fidiovana dia midiny aty an-toerana izay miaraka amin'ny PDS ampijery izay ary izay resahako tamin'ny responsable ny SMA teo hoe manao suivi ny ministera amin'izao fotoan'izao hoe tena mandeha araka ny tokony izy hoe fampiasana an'izay vola izay. Izay no ny voalohany. Dia ny faharoa manentana ihany koa ny mponina satria araka ny lazaiko foana hoe mandondra mitsy lanitsika rehefa mandoto satria reny tatatra rehetrarehetra reny raha vao tsetsiny ny tavoahangy sy ny plastika dia tsy mandeha araka ny tokony izy ny rano dia miandro. Fantatsika fa somary iva ety Andravoahangy rehefa miandro na sy mivangovo ny rano dia miteraka loto sy tsy fahasalamana ho antsika rehetra. Koa dia eto ny ministera dia manentana atsika amin'izay tompona ndraikitra daholo tsika rehetrarehetra. Araka tenen'ny PDS teo tsy eny ambony latabatra fa fidinana ohatr'izao jerena daholo ny tatatra rehetrarehetra trano eny elakelan-trano tsetsiny ka itsika manodidina tsika tompontrano ihany koa dia tana samy mba miezaka manadio ny tandrika azy aby. Satra to. Ya, ada bawa milih sekarang kan. Tena vino le nay satria Zany tena grande chambre sable be tena tabo zany na mety izy koa manao vary fa problème fotsiny tsy maintsy mietsaka pas problème tsy milaza fotsiny dia arranger miaraka mba lamina kely le circulation c'est pas problème. C'est important. Misy hoe raha mandeha le déviation amizay tsy voakorotana lava nareo ino fanomezantsika tanana amin'ny fomba anaovana an'iny raha mety aminareo nenay fiangaviana ihany fa tsy fanerena ezaka aloha zay io mbola tsy hay fe tena mety zavatra tena mety ny ilaitsika fa tsy vetivetika oui taritraka io dia ho any amin'ny solomasony mihitsy de toute façon notifier zareo foana ianao moa zany ambany zay legal